sy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara nanolotra ny aina olo raika, ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fagnier. Aza ilaozanao aho ry Tompo Andriamanitra, aza manalavitray, faingana nampiay ry Tompo mpamonjiko. Salamo fa 7:30. Ankafaliagna ankaravoagna no anoloragna fiarabagna amintsika jiaby, izay magnaraka tsy tapaka ity onjam-peon'ny radio Fagnier mamintsika ity, izay onjam-peo mamitambatra antsika ho iray, sady onjam-peo mitady mandrakariva, ny anitatra ny fanjakan'Andriamanitra eto amin'ity diosèse mamintsika ity. Isoranay ianao izay mankamamy sy mankafi ny fampianarana sy toritenin'ny Monseigneur Archevêque eto amin'ity onjam-peon'ny radio Fagnier ity. Toloranay fiarabagna manokana antsika EOV jiaby, tratran'izao alahady fa 1:30 mandavantaona amin'ny taona be izao. Koa amin'izao alahady fa 1:30 mandavantaona amin'ny taona be izao, dia toloran'ny eglizy loha hevitra isika ny hoe ny didy ho antsika dia ny hoe tiava. Ndeo renesitsika irevaky teny masina tolotry ny eglizy amintsika izay arahana fampianarana sy toriteny avy amin'ny Monseigneur Archevêque ray aman-drenitsika. Book Deutéronome. Tamin'izany andro izany, niteny tamin'ny vahoaka i Moïse nanao hoe: matahoran'Andriamanitra tomponao ianao sy ny zanakao ary ny zanaky ny zanakao, ary tandremo ny didy amandalany rehetra nandidiako anao amin'ny andro rehetra iainanao, mba ho alavainy ny andronao. Koa heno izy ry Israely ary mitandrema ny mba hanatanteraka izany, mba ho sambatra sy tombo isabe ianao any amin'ny tany tondra-dronono amantantely, araka ny nolazain'ny Tompo Andriamanitra ny razanao anao. Mihanoa ry Israely, ny Tompo Andriamantsika dia izy ihany no Tompo. Tiava ny Tompo Andriamanitrao amin'ny fonao manontolo sy amin'ny fanahinao manontolo. Aoka ho ao amponao izao didy omeko anao anio izao. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isorana ny Andriamanitra.
afakafaka tamin'ny fatorako indrindanao ry tompo satria ianao no fialonako novonjenao ka afakafaka tamin'ny fatorako andriamanitra maheranao namatokianao zay anao ny fiderana masina ka de akuranao ny tompo amikindrindanao ny tompo satria ianao no fialonako novonjenao ka afakafaka tamin'ny fatorako amikindrindanao ny tompo satria ianao no fialonako novonjenao ka afakafaka tamin'ny fatorako andriamanitra maheranao namatokianao zay anao ny lanitra anao ny tany ka menikaeranao ny tompo vaky teny masiny faharoe taratasy ho an'ny kristianina hebrio. Ry kristianina havagna maro no natao mpisorona tamin'ny testamenta taloha satria tsy navelan'ny fahafatesana haharitra, fa i Kristy kosa maharitra mandrakizay ka manana fisoronana tsy manam-pifandiasana. Noho izany koa dia mahavonjy marimarina izay manantona an'Andriamanitra amin'ny alalany izy, satria velona mandrakizay anao fifonina ho azy ireo. Eny tokoa dia mpisorom-be toy izao no sazantsika, masina, tsy manantsiny, tsy misy mpentina, voaavaka amin'ny mpanonta, voasandratra avo noho ny lanitra, ary tsy mila anolotra sorona isan'andro toy ny mpisorom-be hafa ho an'ny fahotany tenany aloha dia ho an'ny vahoaka koa, fa indray mandeha monja izy no nanao izany tamin'ny nanolorany ny tenany dia ampy, satria olony zoy mpamelana no atsangany lalàna ho mpisorom-be, fa tenin'ny fiainana taorian'ny lalàna kosa dia manendry ny zanaka izay tonga amin'ny farafanaperana mandrakizay. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny e Andriamanitra. Alleluia,
Ombatsika mianakavy aneny tompo, ho tanteraka tokoa ne iza. Evanjely masiny nosatany masinda marika, voninahitra neo anao ry tompo. Tamin'izany andro zany nisy mpanoradalàna nagnatony Jesosy ke nanontany azy zay voalohany na mididy rehetra. Ary Jesosy namaly azy nagnano hoe: ny voalohany indrindra amin'izy rehetra dia ity: mianao ry Israely, ny tompo Andriamanitsika no antompo tokana. Ko tiavo ny tompo Andriamanitra ao fonao manontolo, sy amin'ny fananao manontolo, sy amin'ny sainao manontolo, ary amin'ny herinao manontolo. Izany no didy voalohany. Ary ity no faharoa mitovy amin'izany koa: tiavo ny namanao tahaka ny tenanao. Tsy misy didy lehibe moatranao ireo. Dia hoy ilay mpanoradalàna taminy: tsara izany ry mpampianatra, marina indrindra ny lazanao fa tokana marina Andriamanitra, ary tsy misy hafa tsy izy, ka nity azy amin'ny fo manontolo sy amin'ny fanahy manontolo ary amin'ny hery manontolo, ary tiany namana tahaka ny tena, dia lehibe lavitra no sorona dorina rehetra sy fanatitra hafa rehetra. No nentany Jesosy fa namaly tamin'ny mpahendrena izy, dia hoy Jesosy taminy: tsy lavitra ny fanjakan'ny lanitra ianao. Ary hatramin'izay dia tsy nisy olo sahy nanontany Jesosy intsony: izany ary ny teniny tompo, teran'io anao ry Kristy. Ry kristianina ava malala, izao alahady izao 1 ny volana Oktobra no alahady amaranasika ty volana Oktobra ty, zay azo lazaina fa volana nivelomansika vanim-potoana maro isan-karazany ao anatin'ireny fankalazana ny rahasika nanao ireny. Fa tsara aloha no mba manao zeritodika an'ireny mba hafahasika makalesona, fa indrindra moa amin'izao fetrehesika ny sinôda izao, mba hivahatra tsara ny finoansika ka iososika amin'ny tena lalindalina koa, ka tsy mpitandamba isonsika fa mpiantsehatra sy mpanjifa itsony, fa tena mpandray an-tanana, tompona andraikitra amin'izay maha kristianina katolika sika izay. Volana Oktobra mivalina tokoa no volan'ny rozery, ary niara-dalana tamintsika i Masiny Maria, ka niaraka nandinika ireo misteri ny famonjena. Io no fototra sy loharanony finoana ho asika, ny misteri efatra alalintsika tamin'ny rozery, ary amporisina isika fa indrindra eo anivon'ny fianakaviana eglizy kely anoy an'izay fanaovasika ny rozery izay, fa ady sady dia ny fiainana, ady amin'ny rasy izay tady anapotika asika, fantatra asika izany, ary dia makany amin'ny zay eglizy olo velomin'ny batemy, kazary tabernakla velona, ary eglizy mivelona n'izay mahasinôdaty zay, zany hoe miara-dalana miroso amin'ny fiainam-baovao taorinany reo krizy maro samihafa ny antefa tamin'ny fiainatsika ka niteraka korontana eo amin'ny fiainatsika. Volana Oktobra ivalina zay naserovasika, raha vao nanomboka io volana Oktobra io nankalazansika ny 20 taona ny orenan'ny eglizy tranon'Andriamanitra eo amin'izao Fraville ambany fiarovany Masiny Misely Arkanjely, ka nirososika amin'izao sinôda izao zay naverisika teo, ary tsy isika ihany fa miaraka amin'ny eglizy eran-tany miroso ary zao ny diasika mba ho eglizy miara-dia tokoa sika, miara-dalana ao amin'ny fiombonana, amin'ny fandraisana tanana, amin'ny
ahatonga sika ho iraka ka araky nylazaisika eto amin'ny dioseze mba ho eglizy olo velomin'ny batemy mba ho tabernakla velona synoda hitondra fanantenana eo amin'ny fiainasika ka hatomboka sika any amin'ny fiainakaviana eglizy kely ka amin'ity taony ity ny lohevitra erahasika midinika dia ny eglizy kely miara mivavaka miara-dalana miara mandalina ny finoana ary de efa eo anivosika zao ny boky ahafahasika manatanteraka an'izay fandaliana nataosika zay ary averimberisika matetika fa ny tena hita anomboasika an'izao synode zao dia ny fionana mba iny rehetra misy no andray anjara amin'izao synode izao na ireo zay ivelan'ny eglizy aza dia ansoina hiaraka anao inona ifampieno izery ny zava-misy io le lazaisika hoe signe de temps ka afaka andalina sika hoe inona no mahatonga an'izao zavatra sarotra zao ary inona no nahatonga any ity nampisy fivelarana zay nataosika hoe mahay misivana eo manana masivana ahafahasika mizery mirosy lalindalina koa mba sy mpitandamba isony isika hoe ny averimberisika matetika ary ny lohevitra zay ahatonga sika iroso amin'izay synode izay de miainga amin'ireo expérience maro samihafa efa no alalinsika ohatra fosiny na ny synode eran-tany aza efa fahenina amby folo ary ny eto amintsika de efa fahafito ka andresasika anaovasika dingana vaovao ary okosarosika koa nylay lohevitra nanaintana sika nandritra nyty volana ny missiona ty de ny hoe sy azonay atao akory ny silaza zay efa hitanay sy renay ka izay indrindra ny atao hoe missionnaire izay indrindra ny atao hoe iraka anambara zay reny sy hitany eo amin'ny fiainana isika ziaby vita batemy no antsoina omission hoy ny papa zany hoe ny fiainasika no oka efa mission sahady raha mpisika dia hiaraka andinika ny fiainako avy amin'ny fankalazana ny fiaitin'ny olo-masina rehetra sy amin'ny fibanjinansika reo avasika ny elolalana antsika amin'ny 2 novambra ao anatin'izany rehetra izany no anoloran'ny eglizy ary amintsika amin'izao lahady fa 1 mandava-taona izao asa raha sikaritra nareo fa na ny daty aza sy ny isan'ny alahady dia amin'ny fanozy sara ka tian'Andriamanitra songadina amintsika amin'ny alalan'ireo vakiteny zay amelombelona ny finoansika etresika zay rehetra ny ampisehivisika teo dia averimberisika fa ny fototra ny mahakristianina sika sy ny anjara toerany ny fivavahana indrindra no antrateryn'ireo vakiteny telo amin'izao alahady fa 1 mandava-taona izao ary de tena azo lazaina fa mampiditra atsika amin'ireo amin'izao synode etresika zao synona tokoa moa ny lohevitra tiany eglizy dinisika amin'izao lahady fa 1 mandava-taona zao dia ny fototra ny mahaolona misy de ny fitiavana ary ny fitiavana dia mifototra ny fifandraisana ka azagaga isika raha potika ny fitiavana potika ny fifandraisana raha sy tia ny tontolo iainana ny zavaboary sika de potika ny zavaboary de zay ny mahatonga sika mampiasa an'ireny motro ireny satria ny tenasika amin'izay resika ary dia raha potika koa ny fitiavana de potika ny fifandraisasika samysika eo anivon'ny fiarahamonina ka izy toraky zany koa raha sy mirafitra tsara ny fitiavana de sy afaka ifandray amin'ny Andriamanitra fitiavana isika ka izay no ampisahiviny ireo vakiteny telo zay arosiny eglizy amintsika amin'izao
alahady fa raika amin'ny telopolo mandavataona izao ka io fitiavana io tokoa no ahafahasika ampivelatra ny mahaolona sika ka ahatonga sika ahita ny tena fiadanana eo amin'ny fiainatsika na de eo aza ny fahasarotan'ny fiainana fa anampy asika tokoa iroso amin'izay fiainam-baovao lay départ vaovao sika raha mipetraka sara io fitiavana io ary azo lazaina fa ny ahitana an'izay dia amina zavatra anankitelo zay ampisahiviny ireo tenin'Andriamanitra amin'izao alahady izao de sinona izany fa amin'ny alalan'ny fampihavanana araky ny hevitry ny soratra masina io lalazaysika hoe fampihavanana fihavanana sady kristianina no malagasy lay fampihavanana nentin'ny Kristy ka ahafahasika ametraka ny fifandraisana araka ny sitrak'Andriamanitra ka azo lazaina zany fa eo anivon'ny kion-dalana lehibe tokoa isika ka mitaky fioampenitra mahery vaika ho isika mila fomba fijery vaovao ary zany no ilaina mba hipetraka amin'ny fomba fiasa amin'izao sinoda izao mba ho eglizy sy tena sinoda tokoa isika zany hoe ifampiaona ary rehefa mifampiaona oka ifampieno ary rehefa mifampieno afaka ijery ny zava-misy eo amin'ny fiainana io le signe de temps ka matetika manko ny manana hevi-diso sika fa ny fivavahana dia everisika fa fanatanterahana fomba fanehoanan'izay fosiny anisan'izany reny vavaka isan-karazany sy ny sisa ilaina ireny no iangana fa ny tena fivavahana dia hoentisika ivelomansika ny mahazanak'Andriamanitra sika marina anisan'ny fototra iangana reny nefa fitaovana anampy asika amin'ny fivavahana fa sy reny no tena fototra ny fivavahana na ny fanatanterahasika sy ny fahafantarasika ny didin'Andriamanitra fosiny na ny sakramenta aza dia fitaovana ahatonga sika ho zanak'Andriamanitra ka ny fivelomana ny mahazanak'Andriamanitra no nitanjona ka inona mazay fivelomana ny mahazanak'Andriamanitra zay mandavorary ny fifandraisana amin'ny zavaboary mandavorary ny fifandraisana amintsika samitsika mandavorary ny fifandraisana amin'Andriamanitra ary zay ny atao hoe eglizy olona velona zay no mahatonga sika amin'ny teny fanentanana amin'ny sinoda hoe eglizy olo velomin'ny batemy ka zary tabernakla velona ary raha ny sinoda iombonana eran-tany no resina dia zay hoe mba ho eglizy miara-dalana miara-dia ka miombona mandray an-tanana ary iraina ho vavolombelona ka ho missionnaire zany hoe ho tabernakla velona ka ireo no atrateriny tenin'Andriamanitra amin'izao alahady zao ka raha resina ary ny vakiteny voalohany ny bokyny Deutéronome dia mametraka sara fa ilaina ny fianona ary ao amin'ny soratra masina midikany hoe miaino dia manam-pinoana sy misy fekempinoana ohatra ny fataotsika zao ao amin'ny soratra masina fa ny teny ny manambara ny finoana dia ny fahaizanao miaino ny hafa de ny hafa zany menoa Israely menoa an'Andriamanitra ary rehefa anao miaino an'Andriamanitra satria noharian'Andriamanitra mitovy endrika amin'ny olombelona manodidina anao dia miaino anao ary noharian'Andriamanitra ny zavaboary dia miaino ny zavaboary zany hoe manaza ny
zavaboary zay le finoana ary sy hoisy tokoa ny finoana raha sy mipetraka aloha ny fifanazana ary ny fanazana any fototra n'izay finoana zay ary ny fototra ny fanazana dia ny fahaizana miaino ka io indrindra no antitraterina amin'izao fanatanterahasika ny synôda zao mba hipetraka sara ny zay fiainona zay fa izay indrindra ry kristianina havana ny sy fahaizasika mifampiaino no manapotika ny fiainasika ary de hitasika zany vokatry ny ty korontana virus ity ary indrisy ny raha ny fandrosoana no jerena tsy rasy ny fandrosoana fa hitasika besaka no mampiasa écouteur eo amin'izao fotoana izao ary rehefa mandeha ny andalambe iny tsika dia mahita nyreo olona mampiasa n'izany écouteur zany nefa indrisy raha misy vanim-potoana sy afaka mifampienysony vokatry ny hoe écouteur io zany hoe lay olona zany sy écouteur fa mi-écouter ny tenany ka hafahafa le anson'io fitaovana io zay ansona hoe écouteur nefa raha ny marina sy mifampienysika satria miaino ny tena sikisika zany hoe mampanjaka ny fitiavatena ka rehefa mampanjaka ny fitiavatena dia mifanilikilika sika ary indrisy in'izany no miseho eo amin'ny fianakaviana eo amin'ny fiarahamonina eo amin'ny firenena eo amin'ny fiainan'eglizy ka izay indrindra no ezahsika ary amin'izao vanim-potoana ny anaovasika ny synôda izao mba iezahsika zay le fiovam-penitra mahery vaika mba hifotoana ionasika ary hifampieno ary mieno an'Andriamanitra sika amin'ny alalan'ny vavaka mieno ny namana isika amin'ny alalan'ny fampidiniana mieno ny zavaboary sika raha manaza ny zavaboary ary miezaka mba hanavao ny fifandraisasika amin'ny zavaboary ary dia atonga sika ary vokatry n'izay anao départ vaovao fanorenana vaovao ary zay no mahatonga sika milaza hoe génération de baptiseur mpanorona isika ny dingana faharoa amin'ny maha-kristianina sika ka atonga sika hoe ove missionnaire tabernacle velona ho kristy mpiarabelona amin'ny olona dia ny hitasika ao amin'ny evanjely raha mifampieny tokoa isika dia afaka mivelona ny afatry ny kristy ao amin'ny evanjely raha nanantona azy ilay mpanorandalàna ary de zay koa no ataosika ifanontanytsika manontany hoe inona kay ny mahatonga an'izao inona kay ny hevitra an'izao de nanontany ilay mpanorandalàna ka nampianatra i Jesosy ary de zay koa ny resika entany ny fanahy masina isika dia ifampianatra tokoa amin'izao fanatanterahasika ny synôda izao nanantona an'i Jesosy ilay mpanorandalàna ka hoy Jesosy taminy ny voalohany indrindra amin'ny lalàna dia ity miainoa ry Israely le nytany lazaisika teo ny tompo Andriamanitsika no an'ny tompo tokana koa tiavy ny tompo Andriamanitra ao amin'ny fonao manontolo sy amin'ny fanahinao manontolo sy amin'ny sainao manontolo ary amin'ny herinao manontolo izany no didy voalohany ary tiany faharoa mitovy ihany koa tiavy ny namanao tahaka ny tenanao tsy misy didy lehibe mihoatra no ireo dia hoy ilay mpanorandalàna tamin'i Jesosy sara izany ry mpampianatra marina indrindra ny lazanao fa tokan'Andriamanitra ary tsy misy hafa sy izy ka ny tia azy amin'ny fo manontolo sy amin'ny fanahy manontolo ary amin'ny herin'ny manontolo ary ny tian'ny namana tahaka ny tena dia lehibe lavitra noho ny sorona dorana rehetra sy ny fanatitra hafa rehetra sy lavitra ny fanjakan'Andriamanitra ianao i Jesosy namaly ilay mpanorandalàna hitasika amin'izany ary ny vokatry ny fianona dia mametraka fifanazana ka rehefa mifanaza dia mametraka ny fifangatiavana dia tian'Andriamanitra tiany namana ary dia manaza ny zavaboary ka ahitasika ny tena fivelarana ka izay natonga an'ireo mpandinika ny soratra masina ny laza hoe io ny fisipoka fototra io ny fisipoka volamena raha teany anatsara sy andrindra sara ny tena fifandraisana isika izay natonga any Gandhi
taritolona indianina malaza fantatra asika zay nampianatra ny momba ny non violence, zany hoe mba tsy ho isy herisetra ny fifandraisana. De ny teny misy izy vakovava ny laza hoe izao sy anao de nytoy ny tena iray ihany ka sy afaka manisy rasy anao aho raha sy efa nandany tenako, nefa izao sy afaka andany tenako. Noho izany izay tianao atao amin'ny tenanao no oka tanterainao amin'ny manodidina anao. Vokatra izay miova ny fifandraisana. Raha tianao tsara tokoa ary ny tontolo iainanao dia sy anao teviala ianao, sy andoro tanety ianao, sy amelona motro anao fa ikolokolo sy anasara ka amboly ny kakazo ary anaza ny tontolo iaina. Raha tianao ilamina ny fiarahamonina ka ho lavitra ny herisetra dia aoka zay fitiavana ao aminao zay novelomy ka ifankatia ary ifampieno ifanaza ianao. Sy ampiny miteny namana tahaka ny tena fosiny satria toy ny tena ihany no jerena, fa ao amin'ny testamenta vaovao dia mampianatra sika izy somanao hoe mifankatiava toy ny tiavako anareo, ataovy izao ho fahaserovanahy. Ka inona ny dikan'izay? Io lay politika lavorary lazainy papa ao amin'ny fratelli tutti, ary izay no irisika hitondra antsika amin'izao synôda izao. De sinona izany fa ny fahafoizana ary ny fanompoana, ary de hitasika fa nanasa ny tongotra ny mpianatra ny Jesosy, ary tsy vitany hoe nanasa ny tongotra izy nanompo azy ireo, fa nanolotra ny ainy ho fanavotana asika. Izay no vokatra n'izay fahaizana mifampieno zay dia mifanompo isika ary mahafoy isika, ary rehefa mahafoy sy vonina manompo dia mifanasoa ary mifampisimina ary mikasaka mandrakariva ny soa-imbonana ka irindra sy lamina ny fiainasika. Ka izay ihany koa no tiany ny mpanoratra ny taratasy Hebreo raha milaza izy fa i Kristy ny tena mpisorona sy manam-paharoa ka naneho ny tena fitiavana izy lay lazaisika teo zany, ary satria izy zay sy manasiny sy misy pentina nanaiko hosorona, zany hoe nahafoy ka nanolotra ny tenany ansika ho fanavotana antsika. Ary zay ny lalam-piainana lavorary dia ny fahafoizana ary ny fanompoana ka tonga antsika ifanasoa, ifampisimana ka hikasaka ny soa-imbonana ao anatin'ny fahamarinana ka hitasika ny fivelarana mahaolona sy ny mahaolona manontolo. Ka raha mpiarina amin'ny fiainana andavanandro, fa indrindra amin'ny fiainam-pirenena ary zany rehetra zany, dia azo fitinina tahaka izao. Aoka zany sy fitiava-tanindrazana fosiny no asehosika, fa aoka anana patriotisme sika, zany hoe anana fahafoizatena ho an'ny tanindrazana. Matoa zany mbola ohatran'izao ny firenesika, de satria mbola sy mahafotena ho an'ity tanindrazana sika ity sika, ka engany izao fanatanterahasika ny synôda zao ampibaribariasika fa sy mpitandamba isonysika sy fa tena mpiansetra. Ka raha mpiansetra anao dia mirotsaka, ary rehefa mirotsaka dia mahafoy, ary rehefa mahafoy dia manompo, ary rehefa manompo dia mifanasoa ary mifampitsimbina. Ka izay indrindra ny ilaina amin'izao fiainasika sarotra izao. Raha fitinina amin'ny teny hafa dia mila zakeza ho androsika zao. Izakeza nilaza tamin'i Jesosy rehefa nibebaka izy, raha nahita an'izay fiovampenitra mahery vaika zay, raha teanao anao nouveau départ izy, de nilaza tamin'i Jesosy hoe tompoko, indro ny asasaky ny fananako omeko ny mahantra, ary raha misy zavatr'olona nalaiko sy andrariny dia onerako inefatra ohatra azy. Ry kristianina ravana, ireo ny foto-kevitra atolotra ny eglizy amintsika ary amin'izao sika mirosaka amin'ny synôda izao. Ka raha ty sika ary ho tena mpanorina tokoa isika, de oka hivelona ireo afatra ireo, oka hay fampieno sika, oka ho vonina hafoy, oka ho vonina
anompo aoka ho fitiavana tsy misy takalo, fitiavana maimaim-pona zay nambaran'i Jesosy nampianariny, ary indrindra no velominy tamin'ny alalan'ny fanolorantenany teo amin'ny azo zaliana, satria sy mpanao kobaka mbava i Jesosy, sy mpanao politika demagogika izy, fa ny ainany zay lazainy. Io nafolakevitra ny Gandhi, ny fitiavana ho an'ny Gandhi de fanimpona, fikasana ny sonombonana, fanatanterahana ny marina, ary atao zany andresena ny rasy, mikasaka mandrakariva ny soa ho an'ny be sy ny maro, ary zay no hitondra antsika amin'ny fivelarana eo amin'ny fiainantsika. Ry Jesosy Tompo, atorinao anay fa tokana ny lalam-piainana dia ny fitiavana, ary indrindra ny fitiavana ireo osa sy malemy, ka ampio izahay andresy ny fitiavatena, andresy ny fialonana, ka izay mahatonga anay manilikilika ny hafa, manapotika ny tontolo iainana ny zavaboary. Ampio izahay andresy ny avinavina, ka iombona mandrakariva aminao, hikasaka ny soa sy ny tsara, ary natateraka ny marina eo amin'ny fiainanay. Masiny marireny io ny volana Oktobra no tapitra, fa ny fiaraha-mivavaka aminao kosa dia hitoy hatrany, fandrindra amin'izao vanim-potoana ny sinôda izao, ka enganie mba ho senakla ho anay tokoa izao sinôda izao, ka hitondra anay amin'ny Pentecote vaovao, amin'ny départ vaovao. Masinday Josefa, ray mpiaro ny eglizy eran-tany eo, enao ka arovy izahay tsy ho lava ny fakapanay ny fitiavatena, ny fakapanay ny avinavina, ny fakapanay ny fialonana, fa hikasaka kosa ny tena fitiavana marina zay tsy hinona fa ny fahafoizana sy ny fanimpona, ka atonga anay anorina ny eglizy olo velomin'ny batemy jary tabernakla velona. Amen. Oko tanteraka zany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Tsy isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika, no izoatsika sandrivaky, sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no tany ketsa hipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika, no izoatsika sandrivaky, sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatrany isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra, i Jesoa, lay mpiandrony tsara nanolotra ny aina, olo raika, ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy, dia sambatra atsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray.